Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Nisaraka ve ny ray aman-dreninao? Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Voatsy ela kory izay ry havana dia nisy tanora nandefa hafatra miafina tato amin'ity pejy ity dia nangataka izy hoe mba mangataka pastera mba hanaovana vidéo fampianarana ho anay zanaka izay manana ray aman-dreny Nisaram-panambadiana. Fa tena mafy ny mahazo anay ozy izy kanefa amin'ny ankapobeny dia tsy voaresaka loatra ny mahakasika anay. Tsy mbola naheno fampianarana mihitsy na fanofanana ny resahana ny momba anay zanaka izay miaritra ny hoe ray aman-dreny Nisaram-panambadiana io. Somary hafahafa ilay fangatahana ary somary nanoana ilay izy. Kanefa moa rehefa nandinika kely dia niresaka taminy dia niteny hoe ianao ve afaka manoratra? Dia tenenao anatin'ilay soratra daholo ny zavatra rehetrarehetra izay niatra taminao. Dia ataovy hoe taratasy ho alefanao amin'ny ray aman-dreninao io. Soraty mihitsy zany ho an'ny dada sy neny fa dia ovakiako ato amin'ity pejy ity. Lazao daholo ny vejiveji-ponao sy ny alahelonao tamin'izay hoe fisarahan'ny ray aman-dreninao izay ahitany olona rehetra an'ilay izy. Dia tena nataony dia nisoratany ka dia ovakiako amintsika zany ny taratasy izay nisoratany ity tanora ity ho an'ny ray aman-dreniny. Ho an'ny dada sy neny, taona maro tokoa izay ny lasy toa mitoy ny daholo ihany ny zavatra rehetra. Saingy izao ty dia mbola tsy sasatra amin'ny manontany tena hoe tsy nisy vahaolana hafa mihitsy ve? Mafy ane ny fahazazako ny vita finaritra ihany. Tsy tonga sainao ny amin'ny zava-misy marina atao iainako sy aretako. Kanefa kosa tsy mba ny saininareo akory izay mety ho fiainako rahatrizay lehibe hanomana ny ho avy. Ka hipetraka amin'ny dada sa hijanona amin'eny. Ianareo ihany tiany malahelo mahatsapa olona foka rehefa injay tsy no safidiako. Atao ahoana? Na iodika vity na iodika vadana tao voatsapatsapana. Hay dada ane ka efa nahazo vady vaovao ineny indray koa ve moa anakio taraiky? Ka raha tsy maintsy hiaritra ihany, reny kely sa ray kely? Tsy te. Ny rehetra tia mahita dada sy neny rehefa mifo. Tsara karakara sy voky fitiavana ery. Izao kosa dia tonga mpanelanelana anareo lavo izao. Tsy vitan'ilay fisarahana ane nandravina ny adinareo, ny lolo-po, ny alahelo-mbola tazominareo avy hatramin'izao ity fifandraisantsika tsy zarizary. Ny firesahako anareo miaro fanaratsiana ny andaniny na ny ankilany lavo izao. Misaraka niaraka taminareo koa ane ny fiainako ray manontolo mafy. Malahelo saingy misaotra anao a Jesosy. Teo foana ho nahatsapako fa tsy tokony hampipetrapetraka ny zava-misy. Misy iraka goavana napetraka ao ambadika izao. Mila mijoro mandrakariva ao ho an'ireto ray aman-dreniko reto. Dada sy neny maniry raha maniry koa ny famelanareo. Ka raha tsy maintsy izao ihany. Mba hitondra fifandaminana marina eo aminareo ane izy ity. Izao kosa anao izay faraheriko ny tanjona hafakely ho tonga fianarana ho an'ny mino rehetra ny fanambadiako any aorinany. Ho anareo mpivady kosa, raha sanatria mety ho amory ny fisarahana na ny toy izany, ialao nenina avokoa ny zavatra rehetra. Fa mora ane izany noho ny mizaka fanapa-kevitra ratsy mandritra ny fiainana ray manontolo meteza ho mpankatoa, tsy mpanimba ny drafitra feno fiadanana napetrak'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana. Ary isika ankizy ihany koa izay miaina izany. Toa tsy asiteny matetika nefa dia misehatra zavatra maro. Andeha hifanohana, hifampiaino ary hifampizara. Raha misy ny andraikitra mora indrindra ho antsika dia ny fijoroana tahaka izao. Sao lavy aminao no ampiena ny isan'ireo ankizy tahaka antsika. Mpanoratra AR. Feno dia feno ny hafatra ry havana ary hitantsika amin'izany fa tena mafy tokoa ny zavatra hiaretan'ny ankizy amin'ny hoe fisaraha-panambadiana ny ray aman-dreny io. Ratra anaty izany no entiny ary be dia be ny ankizy no mivary lavo aty aoriana any amin'ny zava-matomelona, any amin'ny fitsangatsangana, any amin'ny voaka melohan'ny fanambadiana ary indrindra be dia be ny mamoy fo ao anatin'izany. Be dia be ny ankizy ny lasa ferme, mikombona tanteraka tsy mahasamy misokatra tsony satria hoe ny ray aman-dreniko aza tsy tia, iza tsony no tia. Zany io dia te hiteny amintsika ankizy rehetra
tanora rehetra miatrika an'izany. Akoatra ny afatra rehetra izay efa nentin'ny mpanoratra teo dia izao mamela ny heloko ny ray aman-dreninao. Zay ny zavatra ngeza be ihany koa. Tsy vahaolana intsony ny hoe iza ny diso, fa efa rano raraka io ny azo atao dia izao mamela ny heloko ireo ianao. Fa ny fitehirizantsika lolo-po sy alahelo dia vao mainka ahatonga antsika ho lalina ao anatin'ny alahelo sy ny fakiviana ratra anaty ny amin'ny fisarahan'ny ray aman-dreny io, fa meteza hamela heloka. Ary ny faharoa dia izao eto amin'ny Jesosy Kristy ny ratra anaty rehetra sy ny alahelonao, fa izy vonina anampy ary indrindrandrindra ameno ny banga rehetra ny amin'izay fitiavany ray aman-dreny tsy ampy teo amin'ny fiainanao. Ary izay mihitsy ny aviany ny tenin'Andriamanitra izay ampahirezako antsika dia ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 7:7 manao hoe mety anadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Tadidio zay, Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mivadika, Andriamanitra tia anao ary vonina ifampitatana aminao amin'ny ho avy rehetra anasitrana ny ratrapoa izay ao anatinao. Ary dia mahireza matanjafa manana Andriamanitra isika izay manohana antsika ao anatin'izany. Ho an'ny ray aman-dreny kosa izay ao anatin'ny fisarahana na hoe tsy ao anatin'ny fisarahana dia ity irany popy ity no afatra ho antsika andeha mba angalantsika lesona ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia mirary soa antsika rehetra havana ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.